Ny valo jolay 2024 tao amin'ny sampadrarahakapobeny jony tao Ampandrinombo no nanatotosana ny fifanaovan-tsiny ny fiara-miasan'ny ministera fambolena sy fiompiana ary ny jony tamin'ny alalan'ny DEFI sy ny OIT na ny vondrona iraisam-pirenena ny asa. Maro ny tanjona tiana hotratrarina araka izany satria ny fiainan'ny vahoaka mihitsy no voakasika izany fiara-miasa izany, indrindra ireo faritra valo amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Fanambaran-dalana maharitra sy mafy moa no tetikasa ho atao. Mitondra ny fanazavana mahakasika izany ny mpandrindra nasionalin'ny DEFI. Ary ny fahafantarareo moa dia faritra valo amin'ny tapany atsimon'ny nosy no iasan'ny programa DEFI. Dia ireo faritra valo ireo zany dia anaovana an'io lalan-tany io daholo. Dia raha henonareo teo hoe eo amin'ny 700 kilometatra eo ny lalana ho atao dia eo amin'ny 100 kilometatra isika ny faritra io zany no atao ireo lalanareo mba hamoahana vokatra ka lalana maharitra no ataontsika amin'izany fa tsy hoe lalana mora ho simbain'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny pavé dia ao anatin'izay teknika izay. Hitanareo fa rehefa vita tsara ny pavé dia maharitra sady mafy. Fa tsy pavé ihany fa arakaraky ny toetran'ilay tany sy arakaraky ny toetran'ilay lalana dia ny teknika mifanaraka amin'izay no atao mety hisy zany fitondrana ireo akora manokana izay tsy mitana rano, izay hoe matériaux sélectionnés. Misy ny fomba fanaovana compactage na ny fanotontona tany izay mila kajiana tsara ary ity teknika ity dia afaka milahatra amin'ny fampiasana milina. Izany hoe ny tany hotontona ny teknika ity zany dia mahasolo ireo fampiasana milina amin'ireo faritra anaovana azy. Izay mahatonga azy hoe lalana maharitra no ataontsika fa tsy lalana mora simba akory. Satria ny BIT na ny OIT moa zany efa manana traikefa amin'izany efa 20 taona mahery tany Afrika sy teto Madagasikara. Fanomezana asa ny vahoaka. Hitanareo teo fa amin'ity taona ity hatramin'ny Desambra dia misy olona eo amin'ny 1000 no mahazo asa ary asa mivantana. Fa ankoatran'ireo dia misy asa ateraka io asa io ihany koa zany izay asa hoentina amin'ny vahoaka. Ary rehefa miaraka amin'izany hoe BIT zany moa dia ataontsika amin'ilay teny frantsay emploi décent, izany hoe ny karama tokony ho azon'ireo olona ireo dia araky ny tokony ho izy fa tsy hoe karama varimasaka akory. Izay ny tombo voalohany. Tombo faharoa zany dia azo fotodrafitrasa maharitra isika izay tsy ho simba vetivety fa haritra. Ny tombo fahatelo dia hitondra fahaiza-manao ho an'ireo olona eny amin'ny faritra ity tetikasa ity, satria ireo olona ho ampianarina sy ireo mpiasa ho ampiasainareo dia hanana an'ilay fahaiza-manao amin'ilay teknika. Ka ireo olona ireo zany dia azony vondrom-bahoaka paritra ampiasaina ihany koa araky ny efa nambaran'ny filohan'ny Repoblika ombieny hoe ny commune sy ny faritra dia omena fitaovana dia izy ihany no anamboatra ny lalana eny aminy. Dia efa manana ny fahaiza-manao zany ireo olona eny amin'ny faritra, eny amin'ny commune eny rehefa vita ilay fampiofanana. Dia noho izany dia sady afaka manitatra ny lalana ho ataony izy no afaka mikojakoja mba tonga azy maharitra. Raha nambaran'ny tany mpisolo-toerana ny vovonana iraisam-pirenena ny asa Kofi Diagoso dia miantoka tanteraka ny fiahiana ara-tsosialy ny vahoaka izy ireo ary manome ny karama sazany tsirairay avy ary ihany koa ny fampiarana ny fenitra iraisam-pirenena. Comme vous le savez, depuis 100 ans, l'OIT fait la promotion de la justice sociale. Donc, dans tous les emplois qui seront créés, nous allons respecter non seulement le salaire minimum qui a été déjà voté par le gouvernement, nous allons aussi respecter la mise en œuvre des normes internationales. C'est-à-dire que nous allons respecter la santé et la sécurité sur les lieux de travail. Tsy mijanona hatreo fa mitohy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta ary ezahana hatrany ny hanatsara izany.